Fandraisaka an'izay tontolon'ny fiompiana izay any isika dia saika tantsaha avokoa izany hoe mpamboly sy mpiompy ny ankamaroan'ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra any tokony omena lanja nefa ny asa sy ny ezaka ireny tambanivohitra ireny raha ny fanazavana nentin'ny minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rakotovaorivo raha tazana nanokatra ilay foaraben'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amin'ny biby ny tenany. Toy izao ny zava-nisy tena toerana ty. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy an-dranomarina ny foaraben'ny fiompiana sy ny vokatra azo amin'ny biby na ny fepa ny fampitaona tena nasana toerana ny karakarana ity hetsika ity ny mpiompy sy ny mpamokatra ary ireo mpiantsehatra maro samihafa ao anatin'ny tontolon'ny fiompiana. Ny minisitra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika amin'sahana ny fambolena sy ny fiompiana ary koa ny ministry Njono no nanome voninahitra ny hetsika fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny tanjona hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao minisitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fanaovana matian'ny ity sehatra ity ahafahana indrindra misokatra amin'ny tsenam-barotra anatiny ary koa mitodika amin'ny tsena ivelany amin'ireo fanamby ataon'i Madagasikara ankehitriny no imasony ny fitondram-panjakana. Izao dia azo andrafitra afaka mandrefy isika hoe aiza ho aiza inona ny olana misy karazany be zay misy tena fa lehibe orinasa lehibe miaraka mifandray amin'ireo orinasa vaventy any andafy ary izy amin'ny asa izay atao misy ihany koa nefa ireo sy mpanodina vokatra fa antsika eo mpanodina be ny vokatra tsena daholo reny izany hoe misy tsena ato anatiny misy manahirana izy ireo zay zao ny anontaniana teo hoe manahoana ny amin'ireo manamboatra intrant hoe manahoana ny katsaka manao provandy na ho an'ny trondro na ho an'ny hafa zany zao ny ampirisihana ny fambolena satria tsy ampy ny fambolena amintsika manontany isika misy zany rehetra zany no sehatra ifampiresahana eto amin'ity foary ity ahafahana mba tsy hoe androany akorodiny vitsy zany rehetra zany ahafahan'izy ireo milaza ny etaetany ahafahany fanjakana ihany koa zany mampirisika azy ary milaza aminy fa fanjakana tsy raty sy famokarana akory ny fanjakana fa ampiatra an'izay lalàna efa velona mba sy ny fananana madio eo amin'ny sehatra famokarana fampandrosoana tena rerian-tatsaha zany satria taloha ministère d'État tamin'ny 92 tamin'izay rerian-tatsaha zany satria hoe mijery akaiky an'izay zany fanjakana tsy nijery hatramin'izay fa fanamafisana zany ahafahantsika mitodika hoe ny valopolo na ny isanjato ny mponina eto Madagasikara ny ka mivelona amin'izany sehatra telo zany ka raha ohatra io ny ahetsika dia mitombo zany ny asa io mba asiana ny asa kory tsy ao anaty izao fotsiny fa raha manao professionnalisation tsika mampamatiana ny olonao ohatra manitsika ny sehatra ariana itsika dia manitsika ny tolotry ny asa zany. Pampiranty 700 no mandray anjara ao anatin'ity foaraben'ny fiompiana ity hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny MPE na ny tranoben'ny mpiompy matianina malagasy marihana fa 570 malagasy dia mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono.